Lora Valmanana, lidina tena miboribory ta voalohany sy tena lasora. Mirongatra ny fanaovana herisetra amin'ny zaza tsy ampy taona, hoy ny centre Vonjy. Raha etsam-botry manjaka, tsy miova amin'ny heviny ireo vahoaka. Manantitra ny arabo ambam-pirarintso ho anareo tompolasy tompovavy ary manasa ihany koa anaraka ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Anisan'ny anotsidihany kandida ben'ny tanàna tolotry ny antoko tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra Rina Randriamasinoro androany ny teny Ambodijonosotry sy ny teny amin'ny faritry 17 hektara iny. Tsapa fa tena resy lahatra ny olona ary manapa-kevitra fa isafidy any Rina Randriamasinoro. Ndeha rahantsika ny fanadihadiana hoentin'ny Laurette Berton sariny Mano Randrimalala. Afaliana sy fanantenana ny soritra teny amin'ny tavany no nitsenan'ny mponina any Rina Randriamasinoro teny amin'ny lalana jiaby izay nalehany tao anatin'ny boriboritany voalohany. Niara-dita amin'ny kandida ho ben'ny tanàna avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ny solombavam-bahoaka Anitra Razafimanantsoa izay tompo tanàna ao amin'izany boriboritany voalohany izany. Nanentana ny mponina hifidy ny kandida natolotry ny antoko tiako Madagasikara. Ny afatra avamiko moa zany amin'ny retoraka ty fividianana ben'ny tanàna tsy misy afa-tsy ny team ihany no mavita raha eto Antananarivo dia miantso ny vahoaka izay nifidy ny maître Ianitra tamin'ireny fotoana fomba-vahoaka reny izay nifidy président Valmanana tamin'ny fividiana filoham-pirenena hifidy any Rina indray larana faharoa eto amin'ny Antananarivo renivohitra ty satria ny antony dia fantatsika fa tsy misy intsony zavatra azo antenaina raha fampanantenana bokaty no zavatra ampanantenana tsy azo ampanofisina intsony ny olona rehefa tonga saina. Ianareo marobe no mitaraina aminay hoe natsiaro voatsipaka mbavafo, matsiaro nadinoana ary matsiaro any koa fa natao tsinitsina natao fitaovana dia tsy misy fanafody afa-tsy ny kandida tolotry ny tia malarana faharoa Irina tanora mahavita no sady mahay izy no mahavita ary vonona hiatrika ny asana ben'ny tanàna fa indrindra zany miaraka amin'ireo mpanohitsaina tolotry ny tia malarana fahaefatra ihany koa dia mafa mampiseho fahavonona izy tonga mitety anareo zao amin'izao fotoana zao etỳ Manaritsoa Ampefolosité efa hita daholo ny olona rehetra izay tonga manaraka amin'izao fotoana zao mametraka ny fanantenana tanteraka amin'ny Rina larana faharoa kandida ny team mazava. Mazava ny tenin'ny kandida Rina tsy ampanonofiny tsy takatra fa hanampy ny malagasy mba hampitombo ny fananany. Fa za kosa tena mampimetoky ny vahoaka izay lalovako tety hoe tsy fotoana ny nofinofitsony zao zavatra azo tanterahana tsara ny programa nasako ary tsy fampanantenana pokaty. Tamin'iray ora latsaka kely no ny faranana aloha ny fihaonana tamin'ny mponina ny boriboritany voalohany teny amin'ny 17 hektara. Nalainy saraka ny rehetra tsapa sahady fa mamoditra amin'ny vahoaka n'Antananarivo ny kandida Rina Randriamasinoro sy ny mpiaradia aminy. Fa anisan'ny nandalovan'ny kandida ben'ny tanàna tolotry ny tiako Madagasikara eto Antananarivo renivohitra ihany koa Rina Randriamasinoro zany ny teny amin'iny fokontany Manaritsoa isotry iny. Manantena ity kandida ity ny vahoaka eny Manaritsoa isotry satria dia maro ny olana setrainy eny amin'iny toeran'iny ary dia manantena ho isika any Rina Randriamasinoro ary dia teny ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Laurette Berton no mitondra ny vaovao amintsika sariny Mano Randrimalala. Mibaribary loatra ny fahantrany vahoaka malagasy ary mahahonena ny mijery azy ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny fahantrany vahoaka no miteraka ny tsy fandriam-pahalemana izay iainana ankehitriny. Ny finiavana hampandroso ny firenena no mahatonga ny antoko tiako Madagasikara androtsaka kandida ho fidiana amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izao. Ny fahantrana ataony ahoana kosa moa no miaina tsy hijery fotsiny vady aman-janany eo tsy mihinan-kanina vokatry le fahantrana io dia tena mila famonjena vahoaka satria dia tena tsotofany olona ny tanina ary tena mijaly izy amin'ile faritra alain'ny sasandreo mila olona mpiaro izany. Ka eto dia laza aminareo mihitsy fa tsisy afa-tsy Rina izay kandidaty ho an'ny tiako Madagasikara no afaka hiaro sy hanampy anareo. Eo koa hanoro azy sy hampitany faikefa izay fananao miaraka amin'ny ireo mpiarabelona rehetra izay mitady izay tena asoa ny vahoaka ty fa tena mijaly ohatran'ny tsy olona ho an'ny olona maro rano tsy misy
ny fotaka sy ny loto etsy an-daniny ina mahatonga an'izany dia zao tsy fisiny ny fandrindrana ny fiaraha-miasa misy ianareo aty amin'ny faritra Manarotsoa isotry tya mananonareo fanatenana mandrakarivo fa hiasa hiaraka aminareo atyko Madagasikara ary manana ny candidat Rina numéro 2 sy re mpanolontsaina larana faefatra numéro 4 mino ava tena andeha tsara ny asany. Niara-nahita ny zava-nisy ary nifanosina tamin'ny mponina teny ambany tanàna ny kandida Rina Randriamasinoro sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana androany. Afatra mafonja no nataony ho an'ny mponina teny Manarotsoa isotry dia ny fampandrosoana tena izy mipaka any amin'ny aty vilanin'ny mponiny arivo. Zavatra tediaviny zareo ety amin'ny faritra iva tsotra ihany tsy mitady zatra sarotra miaraka amin'izy ireo miaro an'izay fananana na tany io na trano miaraka amin'izy ireo manadio ny toerana misy azy miatrika amin'ny fiakaran'ny rano izay ny zavatra tediavina mila tanàna madio milamina ary mazava ny sécurité zany ka tokony meko azy ireo hoe hiara-dalana aminy fa tongava mifidy amin'ny 27 novembre fidy ny candidat laharana faharoa be ny tanàna ary laharana fahaefatra mpanolontsaina. Tsy mila resaka betsaka ny fampandaniana ny Rina Randriamasinoro eny amin'ny boriboritany voalohany fa efa maro ny resy lahatra nomeny safidy no an'ny laharana faharoa Rina ho be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Fa ho an'ny commune Alasora kosa ao anatin'ny distrika ny Avaradrano dia i Jimmy no candidat be ny tanàna tolotra ny antoko tiako Madagasikara eny amin'izany commune ny Alasora izany. Nahazo tombony ny teny Alasora satria dia tonga teny ihany koa ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana ka ankoatra ny fanolorana n'izany candidat izany dia nitafa tamin'ny vahoaka ihany koa izy Yasina Andriamalala sariny tahiriny aina. Afaliana tsombotratra ny an'ny vahoaka n'Alasora raha nahita amin'ny vantana ny filoha Marc Ravalomanana sy ny candidat Jimmy. Karavanina manirana ny tanàna no niarahan'ny candidat Jimmy sy Andriamatoa Marc Ravalomanana niaraka tamin'ireo mpanaradia azy. Rehefa nahita mivantana ny olana sedrain'ny mponina ny filoha Marc Ravalomanana dia nanolotra vahaolana avy hatrany ho an'ireo mpanasa lamba. Dia jereo tsara satria ireny olombeny tsy mba afaka miteny, tsy mba afaka miangavy mihitsy izy efa dia asiana mandala izy mba jereo izay ety zay zavatra teneny teo zao teny jery asa manatsa misy basay io anaterako soma amin'ny atsinainy amboarina reo manao azy aty tsy zany izy ny candidat ty akory fa zany zavatra zany hoe teny hitako mihitsy izy teny mianaka ao na tsy fantatra na teny midavavy reo dia manasa lamba amin'ny armekeny izy dia bakasio fa sisika basay io jereva tsara reo toerana tokony anazy ameko soma ty reo anaterako fasika izy vato kely tobolizy anareo manao azy azonao ve zany e tsy le olona mampanatena zavatra tsy ho vitany mandrakizay mihitsy no atao oana fa ny zavatra kely anatsarana fiainanareo andavanandro. Ny Rina hoy ny filoha mpanorina ny antoko tim ny alany ny candidat izay natolotry ny antoko tim manerana ny Madagasikara. Izany filohan'ny antoko tiako Madagasikara dia manana candidat eo amin'ny 780 sy 300 eo dia ireo nefa mitovy daholo amiko tsisy hoe andrenivohitra na ambanivohitra na fa mitovy daholo ny candidat rehetra dia manohana za zao nanohana tany amin'ny premier arrondissement ny 5e arrondissement ny 2e arrondissement dia noho izany zany raha ohatra manohana ny aty Alasora tena normal mihitsy izy satrika eo ary tena iriko ary fantatro tanteraka hoe mba lany daholo ny kamaronireo reo candidat reo aty zao Jimmy laharana fa 7 izay toanan'ny team rehetra aty sy ireo na tsy team izy manohana azy satria mahatsapa ny olona fa tena mijaly izy na ny eo amin'ny lafiny ara-tsosialy filarana rano tsy fisian'ny asa hitako fa tena rariny sitsy raha ohatra manohana azy. Ny candidat Jimmy avy etsy Alasora dia nandray ny afatra mafonja sy fananarana avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana
ka vonina anatanteraka ireo asanam-panantenaina. Ny zavatra izay ampanantenana ny vahoaka ny fanamby ny manifesto izay ataonay kandida Timy Eto Lasora dia zavatra efa voasaina sy voakarakara ary zavatra efa ihany koa nosaina. Misy ny foezaka ary misy ny lavitrezaka tsy maintsy hovitainao anatin'ny efataona. Izahay raha ohatra ka manonona zavatra tsy mampanofinofy fa tena anatanteraka tahaka ny nataon'ny président Ravalomanana tamin'izy teo amin'ny fitondrana dia izay ny zavatra averina eto amin'ity Lasora iombonany dia ary atao mahateonina zany Lasora izany. Mbavam-bahoaka izay voafidy teny amin'ny distrika Navaradrano dia vonina ny hanome tanana Andrimy rehefa tonga eo amin'ny toerana mahaben'ny tanàna azy. Ary ny tenako manokana amin'ny masolom-bahoaka ny tiako Madagasikara ana dia tena hiara-iasa amin'ireo ben'ny tanàna izay olany rehetrarehetra eo tenako ary tena mpandroso ny distrika Navaradrano. Afiara-miasa zao hitanareo zao manohana ny kandida rehetrarehetra tiako Madagasikara eto Avaradrano tenako ary miezaka hampandany an'izy ireo zato isan-jato raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra. Vahoaka maratrany no liana sy tehijery mivantana ny filomarika Ravalomanana sy ny kandida Jimmy eny amin'ny lalana rehetra izay nalehany. Ivadika vaovao hafa mihitsy isika ny Tomasina dia fantatra amin'izao fotoana izao fa mirongatra izay tsy izy ny herisetra izay miatra amin'ny zaza tsy ampitaona any an-toerana. Manoloana n'izany indrindra dia manao antsoavo ny tompon'andraikitra eo anivon'ny centre Vonjy ao Tomasina. Manoloana an'izany toe-javatra mampalahelo izany. Mirado Rabenjamina no mitatitra ny vaovao amintsika. Sary ny Andry Rakotomalala. 9 ireo ankizy latsaka ny 12 taona no niaran'ny herisetra ranofo ao Tomasina nanomboka ny janoary lasa teo. Ny ray amin'ireo dia zazakely vao 12 volana na olany dadatoany. Mandray atanan'ireo ankizy ireo ny centre Vonjy ao Tomasina izay naorina tamin'ny taona 17 ary vatsiny ny UNICEF vola. Mila fikitikitihana kely foazina kely malagasy atsika fa ohatra hatramin'izay tsika zany anadahany zany no tena hoe antantana hiaro sy ny sisa zao ny anadahany reny no manao zavatra zany amin'ny ankizy 12 volana tsy takatra ny saina hoeritreretina le izy dia ny zavatra tsikaritra ihany koa metanora ny ankizy manao an'le viol zany hoe samy ankizy ry zareo no manao an'le ankizy ohatra azy ihany zany ny anaovana an'le fanolanana dia mety manontany tentsika hoe ankizy ve dia efa isy ohatr'izay fa narovitra izazy io na tsy rovitra izazy io ny akony amin'ny saina izazy io dia tena fa manimba ny izazy io raha ohatra ka tsisy an'le fandraisana tanana. Ary ndraindray koa le izy ankizy samy maromaro ihany koa no mikitikitika ankizy vavikely anankiray ndraindray ny tanany zareo na alefandry zareo any dia manimba an'le ankizy daholo izay zavatra dia ilaina be zany le fandraisana tanana sy ilana fiaraha-mandinika angamba ozy hoe le any amin'le fanabeazana an'le ankizitsika amin'izao fotoana izao fa tena me mampatahotra fa tena eo amin'ny adolescent le adolescent miala sakany iny ankizy zany le manandrakandrana dia amin'le kelikely no izy no anaovany an'le zavatra dia mila fanaraha-maso be ny ankizy zany amin'ny fetim-pirenena zany zao amin'iny zany zao no be dia be ny ankizy tsy fantatra na hoe baly populaire tokoa ve sa manahoana satria ndraindray na ao an-trano ihany raha le fety no atao dia ao ambadika ao efa misy manimba an'le ankizy. Tena tsy voafaritra mazava zany hoe ahoana fa reny THB tory mialatsiny manonona an'le événement misy fa zava-misy izay ny resaka fête de mort ankalazaintsika aty amin'ny faritra Atsinanana indrindrandrindra tena manao azy ao aorianan'iny dia tsy maintsy maromaro foana fa misy zao ny ankizy ohatra victime misy 25 juin fa tsy mipoitra izy raha tsy efa aty amin'ny septembre izy ohatra vao tonga aty. Dia tena fa le rehefa manontany an'le période nisehoan'le tranga zany ianao dia manodididina ny resaka fetifety ohatra hoe lundi de Pâques, lundi de Pentecôte amin'le misy fetifety reny dia ny fety amin'ny faran'ny taona amin'iny zany tena mabetsaka an'le ankizy hiaran'le herisetra ranofo. Manao ezaka manokana ity centre Vonjy ity amin'ny ady atao amin'ny herisetra amin'ny zaza sy ny ankizy.
tsy efan'izy ireo samyrery anefa izany satria misedra olana lehibe ny centre azany zany dia ray aman-dreny misarabady ny tena mananjanaka victime ao anatiny ny zavatra tiako tsindriana fotsiny zany dia matetika misaraka le ray aman-dreny dia na izy zany reniny fotsiny misokipe anazy dia ny akabiazany zany izay daholo ny tena betsaka tena be dia mazava ny lalàna adidin'ny olom-pirenena tsirairay mahita sy mahatsikaritra herisetra tao amin'ny ankizy sy ny zaza no mitoroka izany trangana herisetra izany amin'ireo manam-pahefana kaiky azy misy ny laharana maitso 770 izay maimaimpona ary ny tranokala ary zaza ahafahana manao izany. Eo amin'ny raharaha ny Ambotry Manjaka kosa dia tsy miova amin'ny heviny ny vahoaka eny an-toerana izany hoe tsy anaiky mihitsy ny antofana ny tambary ary tsy anaiky ihany koa ny hoe fanalana ka hitondrana an'ireo olon'ireo any amin'ny toerana tsy fantatra. Ankoatran'izay dia voalevina androany ilay raim-pianakaviana izay maty noho ny fahatairana sy ny fihetseham-po tamin'ireny korotana teny Ambotry Manjaka ny volana oktobra lasa teo ireny. Iasan'Andriamalala no mitatitra ny vaovao amintsika sary ny Tahiry ny aina. Misy eo amin'ny endro maro ny fandemen-tsaina sy ny raha matahora mianjady amin'ny vahoaka etsy Ambotry Manjaka sy ireo ao amin'ny komuna efatra voakasiky ny tetikasa Tanamasoandro. Mandeha mantso ny feo fa misy tady sambotra ireo olona miaro ny taniny. Izany endrika hoe fisambohana na endrika intimidation na resaka tsy fantatro mety hoe menace na zavatra ohatran'izany izay no mahatonga anay miteny hoe samy gasy no mifampiresaka. Tsy tokony tonga amin'izany akory zany nge vao maika micréer foyer de tension hafa be zany satria inona moa zany ny antony isambohanao an'le olona miteny fa tsy mety aminy le antofana an'le tanimbary ary manome proposition manome vahaolana ka aiza amizay le fahatson'le olona le miteny hoe miaro tanindrazana ve no mahadiso, le mitsangana hoe miaro ny fivelomany ve mahadiso, indrindrandrindra fa le mitsinjo ny taranaka afara mandimbo ho avy ve mahadiso maro mampigatra. Eo zany no magaga ary manaitra amin'izay le hoe misy fivoizana arrestation izany hoe mbola fampitahorana ihany koa zany zao valina. Vokatry ny pobasy ny sesisesy tetizay vola dia namony ainy ny alarobia lasa teo ilay raim-pianakaviana izay namafisin'ny fianakaviana fa vokatry ny pobasy natao amin'ny tandro filaminana no natapaka lalandra azy. Ny antony tonga ny fahafatesan'ny dadanay aloha dia izao voalohany le projet Tanamasoandro ny tany nisan'le tany tsy lafo ao anatin'ny 6 hectara dia taitra izy tamin'iny hoe taniko mihitsy zany natao lasibatra tamin'io dia iny moa tsy dia nampaninina azy zany fa avy eo nisy le sakoroka tetsy amin'ny tetezana vao atao dia nisy pobasy be izy moa araka mifanterany dia matahotra izy taitra satria ny ankizy tamin'iny nandeha daholo nijery hoe nakaiza dia nandeha isany nijery tetỳ ampitavaratra dia taitra tamin'iny izy niantso an'ny ankizy maty any satria pobasy tamin'iny moa dia zay nisany nanana azy dia mahay ny andro mikilepaka izy dia nentina tany amin'ny dokotera izy dia efa nentina tany amin'ny dokotera izy satria niakatra ny tension dia efa niakatra ny tension dia nentina tamin'ny dokotera izy dia iny dia nitarika tsy fahasalamana ho anazy dia io miafara amin'izao anina zao. Eny tompoko efa nitsabo tamin'ny dokotera zahay dia nihinana fanafodina tension izy. Zay manokana aloha izay zanany mbola tsy afaka nitaraina satria antony dia izao zay eny bibilava vinoiny tsy tanana nipaka tsy tongotra itsibaka fa manateny zahay fa mifanjakana dia olona endry tokony hiaro anay amin'ny zavatra izay ataonay kanefa izao moa nisy dia ataonay ahoana moa ko miainy zahay satria mifahafatesana lahatra avy amin'Andriamanitra ihany koa nanaiky zahay kanefa na izany aza hita ihany hoe tao anatin'ny terisetra fahatairana ny natonga an'izany dia zao nitarika an'izao dia tsy nisy fitaraina nataonay nataiza aloha hatreto fa eto aloha izay hatramin'izao. Mbola mangataka hatrany ny idinan'ny filohan'ny repoblika eny an-toerana hatrany moa ireo mponina ary nanatanteraka fotoam-bavaka iraisam-pinoana izy ireo anehoana ny firaisan-kinany ho an'ny androany. Eo amin'ny tontolo politika amin'ny ankapobeny kosa dia hita eny ihany ny mpamadika palitao eo amin'izay hoe fanaovana politika tsy araka ny tokony ho izy izay famadihana palitao izay tsy mikatsaka mazava loatra ny tombontsom-bahoaka
fa ny tompontsoan'ny tena no mibaiko. Nisy ny fanadihadiana nataony Ravo Razafymahenina teo amin'ny sariny Tahiriny Aina momba n'izay. Nafonja ny afatra afaka Clarisse Rasindra miadana ho an'ireo mpamadika palitao na koa ireo mikasa anao izany. Samy manana ny eritreriny fa eto mbola miteny hoe orinamana tadidio ny lalana nalehantsika tadidio ny lalana nalehantsika dia samy mieritreritra. Resy lahatra tanteraka amin'ny asa vita sy ireo mbola ho ataon'ireo kandida TIM asaika olona efananao soa teo amin'ny komina misy azy avokoa ireo kandida nirotsaka TIM ireo. Manohana tsisy fepetra ny kandida rehetra tolotry ny TIM manerana amin'ny Madagasikara. Indrindrindrindra eto Antananarivo dia manohana andrina aho. Izao dia vainy any distrikan'ny Manjakandriana. Eto dia mampita hafatra ho an'ny komina Mbobary izay tany Aviko. Manohana any Rodolphe. Manentana ny olona rehetra hanjotraka vato ho an'ny Rodolphe ao Mbohibary Manjakandriana. Vao nemba mitsipika anjoro io tsy very fa mody amin'ny taniny ary tsy votsoviana amintsika Mbohibary fa tena ampandroso tokoa ny tanànatsika koa aiza mandrara Kilimbeandoha fa toano ny Rodolphe ao Mbobary. Koa manentana ny olona rehetrarehetra ao Boribory fandimy aho. Indrindrindrindra eo amin'ny fokotanina ny sana zay Aviko hanjotraka vato amin'ny fahafito ho andrina amin'ny fahafito amby roapolo ny volana Novambra ho avy zao. Mbola tsy vita ny tolona fa mbola mitoy ny tolona ka noho izany manainga anareo aho fa anoy anatsara ny tanàna Antananarivotsika fidioriana. Maro ireo kandida mirotsaka manerana nosy. Anisany mampiavaka ireo kandida TIM ireo ny fahitany ny marary ny vahoaka ary ny fanatanterahana ny asa nolazainy vavany. Eo amin'ny fiainan'ny antoko politika dia nanatotosa ny Congrès nasionaly ny teo anivon'ny antoko HVM ny fahitany ity antoko ity ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao no anisan'ny votra tamin'izany no jerena ihany koa ny hoe ahoana ny mety ho avin'ny antoko HVM. Ravo Razafymahenina no mitatitra ny vaovao sariny Tahiriny Aina. Dia volany kolava kilalao mbola ela iverina ny antoko HVM rehefa nangina fotoana elaela atao aorian'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Zahay tsy hanoana ny andaniny ary tsy hanoana ny ankilany fa navelanay nalalaka ny mpikambana tato aminay hanoana izay tiany toanana fa amin'ny anaran'ny tenany manokana fa tsy amin'ny anaran'ny antoko. Dia nisy ny fifidianana teo reny. Izy ny ataona eo hoe anareo any tamin'ny base tany inona tsy nety hitanareo dia hoana tokony atao na amin'ny fiainana anatin'ny antoko zany na amin'ny fiainam-pirenena. Zany no antony zavatra ty. Ary tiako tsindrina zay tsy ny démonstration de force no atao eto satria mako zay fa nanao hoe andao tsika ivory andao tsika no fianam-be sasany iverina HVM mandeha firy olo azondreo tsy fenindreo sara zahay tsy hanao démonstration de force. Nandray fepetra ny tsy androtsaka kandidata amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy fifidianana bentanàna moa ny avy amin'ny antoko manoloana ireo asa vita kosa dia izay no fampitsarana ho ny afatry ny filoha teo aloha Ratsonary Mampianina. Vadika vaovao hafa kosa isika maro ny tanora izay latsaky ny 20 taona no miditra amin'ireny cybercafé ireny. Ao anatin'izany anefa dia misy ny tsy fahaizana mifehy ka dia lasa any amin'ny fanararaotana isan-karazany sy ny herisetra amin'ny endriny maro ihany koa. Ary dia misy ny famindronana nireo cybercafé zany ao Toamasina mba hijerena ny amin'ny famahanana zany olana izany izay iarahana miasa amin'ny sambatra raha ny firenena mikambana misahana ny Rezizaza na ny UNICEF. Mirado Rabenjamina no mitatitra n'izay vaovao zay eo amin'ny sarin'ny Andry Rakotomalala. Ireo ankizy latsaky ny 12 taona miditra ao anatin'ity cybercafé iray ao amin'ny tanànan'ny Toamasina ity. Tsy manana fahefana isakana izany ny tompony andraikitra satria zon'ny ankizy tsirairay ny mahalala ny vaovao sy ny zava-misy ary manaraka amin'ny teknôlôjia moderna. Isorohana ny mety ho herisetra sy izay voka-dratsin'ny aterineto dia nivondrona ireo tompona cybercafé misy aty 12 ao Toamasina. Nitsangana nanomboka amin'ny volana aogositra lasa teo ny cyber ami des enfants. Manao fitsirihana fa ny tsirairay fa samy matoa miditra ao anatin'ny fikambanana dia samy vonona tanteraka ary efa mifakafantatra mihitsy samy manana ny poste ivelany
ary samy mahafantatra tsara izao ny réglement apetraka mahakasika an'izay. Anisany fepetra voalohany takina ao anatin'ny fidirana ao anatin'ny fikambanan'ny cyberami des enfants zany ireo zavatra reo hoe ianareo tsy maintsy manana poste ivelany ahafahana mametraka reo zaza tsy ampy taonareo reo zazakely reo iconnecte ao anatin'ny cyber. Faharoa manaraka an'izay akoatran'ny discipline zany hoe ny fitsipika anatiny zany dia tsy maintsy mipetraka aloha zay manaiky izy tapidirina mpikambana izy raha tsy manaiky izy tsy afaka mampiditra zay. Tsy azo atokana hevitra ny zaza miditra cyber fa atao talaky maso ny solosaina misy azy. Asiana logiciel manokana tsy ahafahan'ireo zaza miditra amin'ireo site heverina fa natokana ho an'ny olon-dehibe ary misy marika aro zaza avokoa ireo solosaina natokana ho azy ireo. Zavatra tsara fataritsika fa ireo zaza ireo mbola misy mahay ordinateur n'olon-dehibe. Même enina taona 7 taona zareo miditra eo zara gaga na sorera tsy antonona ny tanana. Mbola kely ny tanana fa sorera tsy tantonona fa hainy manipule ny ary tinay daholo mijery le site anareo. Zavatra ohatr'izay zany no zavatra piseho matetika. Tsy manaraka izy na izy lody ary matetika mampody zay. Ary misy moa tsy afenina fa zany hoe mbola tsy tatao aminay le izy fa tany amin'ny cyber hafa dia tsona fa misy ankizy misy samy teny lazaiko mahitsy eto hoe tsy volan'ny babanao ane volako ty tsy tia azo vola ve anao volako ane andeha anao connecte ato aminao dia mavaly moa ny responsable tompon'andraikitra hoe rehefa anako ny ty cyber tika rehefa tsy mety amin'le lalàna mifeny cyber ianao dia mandany any ankafa eo amin'izay rehefa ny olana hoanay ao anatin'izay cyberami des enfants zay dia problème dia hoe ny cyber tsy manaraka azy fa dia velany barana fa rehefa tsy atao aminay na tsy atao amin'ny cyberami des enfants le ankizy zany no tsy tafiditra eo izy mandeha any ankafa. Nahatsapa ireo cyberami des enfants fa ny hena amin'ny atsasan'ireo ankizy miditra ao amin'izy ireo lasa mifindra lasa ny ankafa izy ireo. Na izany aza mbola manentana trano ny tompona cyber hafa izy ireo anatevin-daharana ny fikambanana. Eo amin'ny tontolo ny fahasalaman'ny reny izay miteraka kosa dia fantatra izao araka ny fanadihadiana fa mbola ambony dia ambony ny tahan'ny reny izay tsy miteraka any amin'ny toeram-pitsaboana fa any amin'ny toeran-kafa. Any ambanivohitra eto Madagasikara dia mahatratra any amin'ny 420 isanjato izy ireo ary dia mbola lavitrezaka ny atao hoe famana an'izany olana izany amporisihana ny reny mba hiteraka any amin'ny toeram-pitsaboana. Jessica Miray no mitatitra ny vaovao momba an'izay amintsika. Ny ankamaroan'ny vehivavy miteraka eto Madagasikara dia mbola tsy misitraka ny fitsaboana araka ny tokony ho izy. Tsy misy afa-tsy 7 isanjato ny vehivavy ihany no manantona tobim-pahasalamana rehefa hiteraka. 9 isanjato ny ta ho an'ny any ambanivohitra. 15 isanjato amin'ny vehivavy malagasy ihany koa no mbola miteraka amin'ny olona tsy mandalo fiofanana akory mikasika ny fahasalamana. Ny 15 isanjato amin'ireo any ambanivohitra avokoa. 2 isanjato amin'ny vehivavy malagasy no mididy rehefa miteraka na atao opération césarienne. Ny 9 isanjato aty andrenivohitra avokoa raha 2 isanjato monjany any ambanivohitra. Ny 4 isanjato amin'ireo avy amin'ny fianakaviana tena manan-karena raha ohatra faingo 3 isanjato ny avy amin'ny fianakaviana tena sahirana. Ny antsasamanila amin'ireny mpianakaviana malagasy tsy misitraka afa-tsy 4 monja ny fitsaboana tokony ilainy mandritra ny fitondrany voga. 20 isanjato ny avy aty andrenivohitra ary 70 isanjato ny any ambanivohitra. Hatreto mbola mifanalavitra be ny antotanisa eo amin'ny fahasalamana ireny ho any aty andrenivohitra sy ambanivohitra. Eo ihany koa ny elanelany eo amin'ny fianakaviana manan-karena sy sahirana. 70 isanjato monja no misitraka ny fitsaboana tokony ho izy eo am-piterana ny ambanivohitra raha 70 isanjato aty andrenivohitra. Dia iny fanadihadiana iny ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samy ho tahin'Andriamanitra veloma tompoko.